baiboly sy kolontsaina. baiboly sy kolontsaina, fandaharana eto amin'ny radio vaovao masoa, atolotry ny fankafian'i Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. baiboly sy kolontsaina, baiboly sy kolontsaina. Odiny aty e! Araba vovano mantina raha no atolotra ho antsika rehetra. Mpakafian'i Kristy indray izany renao izany ato anatin'ny fandaharana baiboly sy kolontsaina. Efa ao tsara daholo ve nareo sa mbola misy andrasana? Vonina dia vonina izahay hanolotra ny sosiny tsara ho anareo. Kolontsaina ratsy zary manenika amin'ny fiarahamonina ity fanilikiliana be antitra ity. Mahakasika izany indrindra aloha hevitrintsika anio. mazava dia mazava nefa ny didin'Andriamanitra ho amintsika kristianina araka ny Eksodosy 20 ny 12 manao hoe manaja ny rainao sy ny reninao mba ho lava andro iainana ianao. Zay ny lava, zay ny fohy, kanefa lava tsy azo ny lalovana, fa indro atolotra avy hatrany ho antsika ity tantara mitondra ny lohateny hoe mbola samy antitra. Inona fefadodiny ry zao nareo anaraka ny tantarantsika amin'ity anio ity. Milohan'izay anefa aloha ampiandrosotsika itsika amin'ity iray ity bebe. Manitra fateli bebe befiksiavana zini tandro avizanana rani baby sini chuchua nyabe ni fiksiavani tawampuninu ni taisani ai zina tanina sakana Nana, you said talk to me, easy, Matetikano natesitrany bebe tisutafaotrao kanefano mba tsapany re fa tsy fanainiko ireny fanao izatsy mana natata sineny tsy nitandro asasarana nitondra piangonana ni farenesako ireteniso nanalani sentoko sotokora wanatranatra fanazoko faendrena nana
ireo valiso vokatry ny foko nefizao ity mbola kely de fitiavanazy nasetrikireny ty nitandro asosarana na mpianatra nanolokoloa miabe ny fitiavany hotarovako tsy maty ao am-poko tiako molo velonainaso ibebe mandrapatafitako miabe ny fitiavany hotarovako tsy maty ao am-poko miabe ny fitiavany hotarovako tsy maty ao am-poko miabe ny fitiavany hotarovako tsy maty ao am-poko. Mahafaly ny mpankafian'i Kristiny manolotra ho anareo. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe mbola samoatitra. Mbola samoatitra. Ireto avy no anomeaina ny tantara. Miriama Lalanyavo no mama, Sylvain Razafindrafara no Donal, Miary Lalan'i Kristiny no Martine vadiny, Tina Lovanavall no Jadany, Nirina Lalao Estera no Céline vadiny, Valérie Razanajatovo no Angeline, Tsinzo Mampiona no Donné. Mba mpivorokely antsika mpiray-tapoary tany amin'ny sabotsika tongava daholo. Inona indray zao fiforiana izao e? Nga tsy afaka tenenina eto zany? Ka tsy eo ny sasany de tsy mety e. Samy mihitsy e, aleo asiana fivoriana fa tena tsy lasa tsony. Inona ny tsy lasa e? Iany tokoa, zay ny tsy afaka mivezivezy fa zao mba tonga aty de maninona raha atao eto zany fa tsy manam-potoana iverenana aty tsony zay e. Ka zava-dehibe ane no apetsoko fivoriana amintsika mpiray-tapo rehetra e. Aza mba ataovinany le retsy a. Inona nefa zany e? Maninona raha lazaina eto fa hiandry ny tsita ve? Zay zao mba aty. Mahakasika mamy e. Aleo mba samy mandray andraikitra amin'izay fa izy efa hitanareo fa efa antitra tena tsy mahavita amin'ny fiainantsony e. Nenareo koa zany tsy. Inona kosa ny anaovana fivoriana amin'izany? Nareo zao manaka-tao dia afa-ty antoka anareo ve izay mba sakafo isan'andro? Tsisy resaka manaka-tao kosa aloha e, fa aza manao an'izany ianao raha-tany a. Fandraisana ndraikitra no ifampizarana eto. Ary tsy Donal ihany kory ny zanany fa 4 mena-dana reo. Zao venareo le reto de efa mifandramatra sady. Zany tsy mampiada anareo sanatria. Raha mbola matanjaka o, tsy akiniko aminareo zanako mihitsy zay sakafo hoaniko fa za efa hitanareo fa tena efa osa. Na isoronafo azany tsy vitako tsony. Tsy misy mifamaly eo ry mama fa zay indrindra ny antony ivorianay fandaminana. Ilazany raha zoko vavo tonga de samy mihevitra zay mahasoanao eo. De rovina indray hono zany fivoriana zany ary ny atao e. Zay nefa miteny aminareo fa sahirany e. Freny dinana etatỳ azy efa nila tsy ho hitanay.
dia izao nareo dia manafatra indray hoe hivory. Nareo manambola sahirana aniko, tsy hisy digana aminareo izay frelana. Oka kosa aloha Ratany a, ianao ty dia mahita tenenina foana. Samy manana amin'ny fahasaranana io. Aza manao an'izany ianao a. Nareo koa ve dia ho sahirana raha Martina? Eo dia mody fanina fotsiny eo. Tsy misy tokony hifandiranareo zany ry Selinina fa zao fotsiny a. Samy miezaka ny ho tonga amin'io sabotsy io fa zava-dehibe aneny mbola hananana ray aman-dreny toy izao e. Ka aleo mba ataontsika izay mba mahafalifaly amin'ny mama fa tsy rehefa maty vao hoe raha malala. Zay fa hiantso any Angelina sy Donea dia amin'ny sabotsy mifankahita e. Mba misy atao mihitsy reto zokonao lasy vatandra Martina reto Radanika. Maninona indray e? Zany tokongany hoe tafita amin'ny fiainana dia tsy mahalala madinika intsony. Reny ve agaga aminao e? Ataondry zalafa mitovy daholo ngamba amin'ny fari-piainanako. Aiza vera nga izy manan-karena be io dia tsy mba mahafoy ho an'izay laniny mamy eo. Sady izy raha teo ngeny lamatoa e. Mampaninona zao miantoka kely an'izany? Ka zany anie ho any lazaiko anao e. Miseho azo mpanan-karena nefa kay mpanan-karena mahity velona ianao. Reninao zao ve dia ampiferinay-nanao. Nga izy ala mifiry amin'izay harem-beany eo. Raha za mihitsy aloha nanan-karena ohatrandry zareo ireo dia tsy mba hifanjanako amin'ny hafa zany e. Leo any zany e. Dia ahoana indray zany zao natao amin'ny fivoriana io e. Hiara-hidina indray ve zany sika ianao sa ianao rery no handeha? Aleo miaraka e. So mantsy zandray no menao tsiny amin'izay zavatra tapaka any avy eo. Dia aiza nefa ny ahita vola atao fre. Sara ampianaran'izy telo menada zao tsy maintsy enjehana amin'ny herinandroko. Aleo fa pahavon'izany ve tsika tsy ahita. Mahazo menimenina amin'ireo koa ny raha sy tonga sika. Dia izay zany koa. Ry mama, manao anareo e? Tsara ihany rehetra indray. Angelina marina. Mandroso rehetra misaotra. Ary aza ny sasany? Sa voasarero ny tonga? Efa ao Donal fa Dany zao no asa hoe to efa hoe mandeha tongotra any hoany ioniko no. Ary aiza ny vadiny reko tiry Angelina, nga tsy tonga? Any izy e, zarery no afaka nakatiry ery mama. Efa tonga ato kay raha Angelina. Ahoana, salama nahoana nareo any? Salama tsara fa misaotra e. Manahoana nareo ry Angelina? Salama fa misaotra ki Martina. Manahoana daholo nareo a? Ody nareo aty e. Zay fa tonga zareoko. Tonga soa nareo mivady. Mandroso fa efa ao daholo zareo. Manahoana ianao ry mama? Salama e, salama. Manahoana daholo e. Reraka vao tongako. Matady tongotra mihitsy. Io sisa dia mipetrapetra dia makainy. Tonga soa daholo nareo rakizy. Misaotra besaka tena Andriamanitra. Eny ry mama, tratra soa koa nareo e. Ka zao zany e. Misaotra antsika rehetra aloha namaly ny antso. Tena nanao zava-dehibe ty fotoanandroany ty. Tsy inona moa ny antony ivrintsika fa arak'izay fanlazaiko aminareo dia hoe ny mahakasika mamy. Aleo mba handray fitenenana kely aloha ry zoko laza fady mena fitenenana ary ianao raha Angelina. Azafady e. Misaotra n'Andriamanitra lehibetsika fa tafahoana soa eto Salama soma tsara daholo velo e. Miala tsiny fa ohatrany hoe manapaka ny teninao ary zokilahy fa andao mba hivavaka aloha tsika mialohan'ny fotoana rehetra e. Tena marina tokoa zany ray Angelina. Avy dia atomboy ary amin'izay koa mba lohany amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra araka ny teniny. Eny ary misaotra ny tompontsika hoy ao fa
raha tsy teo izy mitantana antsika dia zava-poana ihany ka andeha hidera sisotra azy tsika melohan'ny fotoana rehetra ataontsika ny raha 20 dia hivavakantsika aorianan'izay Tsaroanay tokoa izao isoa beno rasinay tsy tapaka vitamina riandriana misaotra andrazoko vavintsika nanomboka tamin'izay fotoam-bavaka fo izay tena akasitrahantsika izy fa zany no tokony ho ataontsika ary alefaso amin'izay ary fa zay maika ody fa inona koa ary tia maimaika anareo ty fa tsy efa mivonoana ve ny andro androany zay mbola hiverina ody androany fa ny ankizy kely rery no ao na mifiry ny vita nety dia tsy maintsy hitodito hiverina izay ne nareo kosa rangahy efa fantatra ity fotoanandroany ity dia tsy mba napetrapetraka ny tany ka tsy mba zava-dehibe aminareo mihitsy nga mamy orakizy ode atomboy amin'izay aloha izay atombokareo fa tsy afaka ny hijanona re izany so dia ho ariva eo ihany ty andro amin'ny tilany resaka le fazo izay resahanareo eny ary ka zao mama moa ty efa antitra tena tsy mahavita ninninna tsony tsy misy afaka ianteherany afa tsy tsika zanany zay no tena antony iviriantsika fandaminana ny amin'izay sady efa tokony hisitraka nyzany valim-babena amintsika izany izy mety mihitsy izany fa dia aleo mba samy mandraindraikitra daholo amin'izay maty be kosa raha za foana nipetrahany etiko fa nareo ve radone tsy efa mena vola maty be ahoana indray mamaikam-banana angeo fa tsy hoe arery ary tsy dia le hoe omena vola fa aleo amin'izay mba mifandimbo mandray azy ka ianao ne mbola tsy manambady zao izandray ary no afaka hikerakara azy eo tsony aza tao an'izany kosa aloha ngaza raha hoe tsy manambady dia tsy hanambady tsony marina kosa ny Antony tsy manome tsinny azy amin'izany dia any aminareo indray izy izany raha Angelina mipetraka rehefa miaroaro any radone eo nareo ohatray inona ary ty ataonareo ty azy ilozanareo mifanditra eo fa zany ny antony iviriantsika eto io zany tsisy hoe zay zao na zay zao fa samy mandray andraikitra avokoa reo tsika efatra menadara eo mama tsy azo avela irery atontsony fa tsy maintsy miara-mipetraka amintsika done koa mety mba manana ny fiainana tsy dia azo anankinana be an'izany rehetra izany tsony isorantsika azy izy tamin'izay efa vitany tamin'ny fikarakarana amin'ny mama tsy hoe izy mbola tsy manambady dia aleo ihany aloha karakarainy eo tsy mety tsony zany mba efa betsaka kosa ane mivitany eny fa na dia hoe nisy volany mena azy ary atao anatin'izany ny volany tsy mahavita inony ka tsy tokony izay volany mena ny done ihany no irairainy eto aleo mba samy mandray andraikitra amin'izay ka marina mihitsy izany teninao izany ry zokilahy sady efa haka-namana mihitsy olazaiko aminareo ihany ny rahanay rehefa ho atao tsara izany inona izany ny hevitra tapahanareo fa mandehany ny ora ka zao rehefa nieritreritra dia aleo mifandimby mandray azy tsika milamina tsara izy amin'izay dia arakarak'izay tapakitsika eto hoe anao herinandro avy sa ray volana sa asa tsika ihany io raha tahaka aloha dia aloha herinandro avy sa inona mety aminareo ry Selina sy Martina tsy aloha ve izay zany ary efa ila tsy ho vita izany herinandro zaniko aleo andeha amin'izay herinandro izay mihitsy izay tapahana tsika moa zany efatra menada noho izany samy mandray herinandro ray avy ao anatin'ndray volana dia samy mahery renitsika io dia aoka mba samy ikarakara azy amin'ny fotsika rehetra mihitsy tsika fa ajao ny ray aman-dreninao ny tenin'Andriamanitra mba ho maro andro iainana ianao iza nandray azy voalohany ary zany aleo raisiko ary amin'ny voalohany
dia vita ny anjarako dia izay andray azy manaraka eo indray. Aleo izay faran'izany e, izay mety aminay. Ny ahy mety amiko daholo e, tsy manina fa aleo raisiko ary ny aorinan'ny Angeline. Zay zany fa dia milamina izay e, atsika zany raha matoa ny herinandro fahatelo a. Dia misaotra anareo rakizy a. Ie, za moa zany dia efa manaraka izay fandaminanareo fotsiny. Na dia hitako fa somary hovizana ihany aza amin'ity herinandro avy dia ary amin'ray dia herinandro indray ary amin'ray dia asa aloha fa dia apetraka amin'Andriamanitra ny eretrehana an'izany. Fa zao ny rariko dia ny hoe mba hifankaty hatrany ane. Nareo efatra menadaly zanako reo sy ny vinantoko rehetra dia maiza mifanaraka mandrakariva. Dia azadinona ny mivavaka fa zava-dehibe indrindra re io e. Samy mihitsy ry mama. Ora Martina, mba misy alehako kely aloha ranga fa aleo mba afindrany aminareo aloha mama androany fotsiny a. Io indray ianao Céline, rehefa tory dia tory, rehefa anjaranao dia fitao, raha samy ianao an'izany daholo dia ahoana? Ianao koa ohatran'iren'olona tsy mba handalo fasahirana andrenika. Izay mba androany fotsiny veranga ny angaviananareo dia be vavy eo. Ka ny ianao efa ho lavako. Aiza koa izay isako izay torinao dia misy aleha kely foana. Ny rehetra mamita ny toriny tsara fa ianao koa mahita an'izany foana. Ka hiandry azy ianao sa tsy e? Siela be zany, misy anapahako hevitra. Za koa mbola sahirana fa fitaony ianao e. Izay afaka pitsy ve dia tsy ho andrinao? Ay mora no ny disaka ataonao. Tsy mba azo angaviana mihitsy koa ry Martine tony ka ho hitanao kely zany. Vinitra mampivindavinda anao tery Céline. Inona moa fa tsy tira Martine. Mba ny angaviana kely hoe hiandry ianao fa mba misy alehako kely dia tsy mety andray izy. Ianao kosa aloha hatramin'izay nahafantarako anao izay raha Céline. Tsy hoe fombako ny ankizy sasany fa dia hitako hoe fetsifetsy mihitsy ty anao. Dia tsy mba hiova amin'zato toetranao zato mihitsy ve ianao Céline? Efiko hoe zany ny ankizy mihitsy. Rarina izy raha anda, marina moa. Zanako ve moa tsy arovanao e. Ary mahagaga fa dia samy vinato ihany izay sara Martine fa maninona moa izany ho alanao takizao e. Tsy hoe mankalanao velively ary Céline fa tsy toetra anao ty mba hovay. Maninona anao koa nefa izao ny toetrako e. Memenonao ihany a. Tsy homeko sakafo eo anao fa vianitra tsy mahay mipetraka tsy. Fenao ty ve dia tsy mba mieritreritra mihitsy ry Céline. Mbola ho antitra takizao ny ianao fa tadidio ihany la. Ary mba fidividio ty vava avoky ny raha ho anenena. Tsy andronao mihitsy angambo izay afatesako. Mangina eo ianao e. Tsy androko mihitsy ary ny azy avitako ny toroko. Fa inony ty mampimenimenina anao raha Céline? Radana, soa anao fa tonga. Io aloha mamanao mba jereo kely fa misy alehako vetivety e. Andeha ho aiza koa ty ianao ty e? Efa hoe misy alehako a. Ianao ary samban'izao vao mba hiandry amin'ny mamanao atoko be fanontaniana an'izay alehako eo. Fa lasa mamako ahoana moa e? Ohatry ny hafahafa anie zany teninao zany Céline e? Zay fa lasa e. Mba manahirana koa zany raha matoka. Inona indray ary nazo aniny tato? Mivindavindatsy. Sady zay indray tsy hay hoe andeha ho aiza. Dia ahoana ary mama? Inona indray zany izao sakafo mba tianao ataoko e? Izay ataonao rery Angeline tiako daholo a. Aza dia misahirana fa fiainana efa sarotra ty.
Izany hoe raha misy kotoleta kely atao malemilemy moa eo vao mesa tsara. Fa izany hoe aza misahirana fa ataovy izay tsotsotra eo ihany. Ai, inona mampananao ry mama? Reniko ne enao e. Fa angatorytsika sady raha matoa mandray an'ity reninao tia. Tô vetivety kely ne izy zany. Aizany dia ho tsika sady. Efa torintsika rehefa inona koa ry izany fomba firesaka ao izany a? Si, kominina raha mba nalefa tany amin'ny Donald sy ry Dony tany aloha izy fa tô zao sahady ve dia aty amintsika? Dia tena ilikineky izy mihitsy aty ankitrio. Sa zany tokoa nga le hoe antetra. Makany ny radadanay vo aho. Tsy tiany Raselinina vadiny mihitsy. Zaho ndray aty amin'ny Angelinina. Tsy tiany rivo vadiny koa. Tena misy atao mihitsy reto vadiny zanako reto ka. Ary tsy latsy vavy. Any amin'ny raha Martina sy Done ihany zao hatreto ny tena tiako hatramin'izay ny fandimbiasana nipetrahako tamin'ny zanako izay. Dia tena samy manana ny fomba fisainany mihitsy ry zareo ka. Ny aly fanaovana tsinitsinina ny tena tsy tiako kanoa. Osa tokoa aty marina. Fa iny anosahirana ny karakara azy ireo. Lany mondro kely sy vola dabosa. Ankitrio dia ahilikiliky izy ireo fotsiny. Manao azy tsy ho tratry ny aloka mihitsy ve reto ankizy reto. Andriamanitro, taio mandraka rivotry mpanomponao ty. Tonga indray ianao a? Nga eo misy misongona izany fa tonga nitorintsika dia izay? Efa lasa makaleo izy tiako. Mba jereo tsara fa ny reniko zandra ny reninao kely fotsiny. Fa jereo izy tsy manaiky no velomin-janaka izany mihitsy e. Tsy mitovy ny toe-batana ry rivo a. Fa aza dia manao an'izany ianao. Tsy te halala an'izany a. Karaha zao no to dia aleo fa atsoko aty koa ny reniko dia mba karakaro koa zany izy. Ka ny anao kosa ny endrenao mbola mavita tsara e. Mama efa hainao ihany fa efa osa be mihitsy. Efa lavana ianao ka tsy milamime. Na ny vola miditra eto am-pilatanana aza ila tsy araka tsony. Rivo a, fa manino ianao manao an'izany e? Reniko anao efa tsy sanatria olo-kafa e. Ary amin'ny mahareniko azy a, dia renao ihany koa eo satria pitsika mpivady. Zara teo miasa ary manoana tanteraka ny ara-bola ny tokantrantsika koa e. Fa tsy hoe laniko rery ny karamako. Lava be zany e. Zay fa ndeha akatra. Za ve aresidika anao eto moa? Ry Angelinina, ny famalinga akinareo mivady teo. Dia tsy haiko rery mama izay nahazo andrivo a. Avy izy dia mila fany aminao tsotro izao fotsiny. Mafy rehefa antitranaka. Ndry tsy zakany ankizy mihitsy. Makany amin'ny Selinina sy Radany a. Wa. Makaty amin'ny rekondray a. Wa. Tô mampifamaly anareo mivady fotsiny. Tsy fidy no any e. Ai. Marary ai. Ordoa, Done. Marina tsy manako-tsako daholo zany vatako zany. Mariny. Done a. Fa inona ny tena mazao mamy? So mba tokony hoentina any dokotera aloha fa so manino eto mamo. Marina ary le kely fa mba hotsongany amin'izay dokotera tsony. Tena tsy vitako tsony fa marary aho e. Aleo aloha toa dia ka fiara andehanantsika aloha zary. Sady ampilaza ny ankizy koa.
Allô Razoka, Donald. Allô, ahoana izay Done? Mba makany saingana aloha ianao aty amin'ny hôpitaly dia ilazao ny sasany fa niditra hôpitaly ange mamy marary izy. Zany ve? De efa manahoana izy zao? Aleo fa lazako vaovao zareo ary de hoany zay fa efa niantso dokotera. De karakara ao izy aloha de ataovy izay mety mandra-pahatongana ihany ry Donea. Eny ary dia mba hitondray lamba sy ny sisa sy ilainy sady misy fanafody hovidiana koa ato nefa zareriny aty. Eny ndao fa ho avy dia tamportady eo sankaizy le misy amin'ny mama. Eny mandamindaminay de ho avy. Za aloha zareo tena tsy mahavita miaro tory fa tena miala tsiny mbô marina tonga andrianareo ilay alaala aleo mifandimboatra ilay manao tory mandray azy mandra-pivoakany ety rentsika aneo ataontsika trano izay ampilamany fikarakarana azy. Marina fa mandalo tsy fahasalamana izy zao isarantsika ny tompo-trano izay miseho ary mangatakitsika mba ho salama tsara izy dia mba eny an-tanàn'andriana hoe raha tsika aminy. Izay indrindra tena mety izay dia mba mahaiza koa mifandaminareo vehivavy fa tsy isako mihetsika izao dia mahita edika-hevitra foana. dia ahoana izany ny fandeha amin'ny volalansy mbola hivoaka eo? Ataovy aloha mifampizarana fa mbola izay daholo ngeny ny antoka ny lany rehetra teo efa milamina izany fa ataovy aloha fa rehefa mivoaka ny hôpitaly ve tsy hanao compte eo ihany tsika Zahay koa mbola sahirana mantsy zao ko. Tonga indray nareo radany tsy any trano tsy atraty amin'ny hôpitaly. Nareo mivady reto ve dia tsy mba misy ezaka kely mihitsy rentsika anio fa tsy olo-kafe milaza fa sahirana foana. Zay koa ne radany mba manana fahasahiranana fa tsy nareo rery adidy io ifampizarana fa tsy atao akafetsena. Ny adidy ane radany tsy an'olon-dratsy sady aveo nareo tsy araka io fa hodinareo fanina fotsiny ny volan'olona. Tonga dia zaraina dia samy mandrotsaky ny azy. Marina kosa aloha izany teny zoko lazany ifampizarana foana izay lany eo fa samy manana ny fahasahiranany kely avy Ka raha amin'izao aloha zahay mbola tsy manana mihitsy volanareo ve ho very aty aminay sa efa manomboka tsy matoky anay nareo? Asa manao an'izany kosa ianao raha tany aleo mba samy andeha amin'ny fahendrena fa tsy atao an'izany. Tsy resaka tsy fampitokisana akory izany fa raha samy manao an'izany daholo tsika dia ahoana? Ny fanafody tsy maintsy vidiana. Ho fahateto ny marary raha izany ny toy Ka ne mama kosa nefa hitanareo fa aretina antitra tokony tsy nentanareo tetỳ amin'ny hôpitaly fa samy mbola sahirana rabola. Le vavanao kosa aloha mba sy fetrany ihany sy rinona fa dia miraradraraka ohatran'ireny avandra ririnina ireny ka aretina antitra hoana. Marary izy dia tsy maintsy karakaraina fa tsisy an'izany ary izay marary andrianina ho fitenenany. Dia maninona nefa ny tonga dia ety amin'ny hôpitaly no entinareo fa ngatsy nahita dokotera teny an-tanàna teny. Nahita dokotera mihitsy tompoko fa noho izy reraka be dia tsy nety ilay dokotera fa toa dia miditra hôpitaly ozy. Raha tany aminareo izany olona efa maty tahaka izay zaho ary ny tsy fivakianareo loha amiko tena miharihary mihitsy. Aza mifanisy sy mifanaratsy eo fotsiny toa izay ihany no anareo ohatry ny kitay eto. Ny any Seline iny mba hoe sery vitanana malava eo aminona vatotra koa. Zao fotsiny ataoko anareo tsy vita eto ny resaka raha samy mifanasa vangeto fa zao mila mivavaka samy mandiny tena dia mangataka amin'ny tompona misy fahasahiranana na misy inony mamy io efa niditra hôpitaly dia tsy maintsy mikarakara azy ny anjarantsika sao ve izy dia fandirantsika sahady tokony izay salama sy avoaka azy eto amin'ny hôpitaly no tokony ataontsika fa tsy mifandramatra fotsiny eto samy mitady vola
fa maty be kosa raha zokilarery no miantoka an'izao rehetrarehetra izao e. Tsy momba azy akory a. Ka izy mba manambola sy efa tafa amintsika rehetra eto zaoko. Zay vola lany eo ve dia aparariny fony. Mangina ianao radany a. Tsy te famaly aminao afety amin'ny hopitaly. Raha reniko ireo aloha dia manaika ary tsy terako amin'izy amin'izy. Fa ny ale fotom-pisainanareo ohatr'izao mihitsy ny tena mahakamo aho. Sady efa tsy manome mbola be vava. Fa iza nefa ny teny anareo fa tsy amin'ny volanareo izay e. Averina ny volanareo rehefa mahazo izay. Tsisy ny temy mihitsy hoe tsy amme. Aza dia mandray atendrinao izao rehefa miresaka. Oka fa aza mifamaly eo nareo fa any an-trano miresaka e. Jereo mason'ny olona ety amin'ny hopitaly ane sika izao e. Ka mivadinareo ihany no mahatonga an'izany fa tsy izy akory e. Milaminareo a dia mitataiva vahaolana ary tany a. Za tsy momba ny azy sy tsy momba ny aroa a. Mba ataovy eo aminareo ny toeran-dradonal. Masaka ve zao sakafo zao reniny a. Ndao amin'izay andefa hivazavaza eo indray indraselinina iny e. Zavatra olona manahirana tsy. Efa vita re a. Mandrotsaka ranona pango asisy e. Dia noho indray moa zany miambina mamy any amin'ny hopitaly androany sa izy. Angeline ka. Raha pitso vao makeny e. Fa ty mama tsy mety mahatsiaro teny ty ny tena mahalasa ny saiko ry Martina. Raha ny filazan'ilay dokotera aloha dia hoe mifangaro aretim-pony le aretiny. Nitosidrany tsy mety midina koa nefa ny tena mahareraka be azy. Etsika mbavaka re izy mba ho afaka amin'izao fangiry firin'ny nofo izao a. Ny tompo no anasitrana azy aingany e. Fa izy aza ny tena mijaly e. Zany mihitsy ry Martina. Engany mba tsy ho fahafatesana no aton'izao fa mba hampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra amintsika e. Ary ndao amin'izay fa taraka. Efa vita re a. Ndao e. Tena manao maloto ato indray ampity ramatoty. Tsy laitra iainana mihitsy izany fofo azany. Leo be kosa ka. Za tsy mahavita tsony. Velao iosinao. Ko raha tsinonako aizako isak'izay toroko izao dia za foana ny tratrahan'olo azy. Velao iandra ny zanany eo amin'izay. Ary aiza koa ireny mbola tsy tonga foana hatramin'izao e. Ny olona dia efa nona ho faty. Otra Céline, nanao ao matato? Dia izao venareo raha Angeline vao tonga. Ary inona izany fofony izany? Io ny reninareo io. Soloy. Za tsy mahavita tsony. Nanao maloto ao dia za ny fofona eninao izany. Fa inona fotsiny izany hoe ilay nanao ato ry Céline? Tsy voakarakaranao mihitsy ilay marary. Mahafinaritra anao no miara-miana amin'izany fofona be izany? Tena tsy mahafinaritra mihitsy. Ary izay no indrasako anao zanany eo fa za tsy mahavita tsony. Io raha matoa io remarkeko mihitsy fa isak izany ny andry anazy eto. Zao foana ny ataony. Manao maloto ao foana. Leo a. Sady aleo koa za andeha sakafo fa efa noana. Io fitahoana ianareo. Tsy te hifamaly aminao ary Céline. Maninona raha miteny tsotra fotsiny hoe karakara ho any reninareo? Tsy hitako anisany izay indrasanao azy aty raha izany e. Za tsy mahavita tsony mihitsy e. Isaorana vita an'izay. Ny reniko any ampasana aza tsy mbola nidioviko ohatr'izao. Inona fotsiny ny ilavana anareo zanany? Izay zany ny teninao. Misaotra e. Aoko izao fa vitako ny reniko rehefa tsy hanao tsony ianao e. Tsarovy anefa fa renin'ny vadinao io dia kontin'ny reninao ihany koa. Na tsy renin'ny teraka anao aza. Satria nareo mivady efa natambatra ho iray. Ary anenenanao za zavatra ataonao izao a. Fitahoana ianareo lasa. Mamelany elo andry tompo a. Tena tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy. Misaotra ny tompo aloha fa mba efa nivoaka ny hopitaly ianao ry mama. Tena zava-dehibe izao. Ka inona hono mba tsarotsaroany vavan'ny mama amin'izao? Tena mbola mangidy anaka ny vavako.
Za voankazo atao e. Zany ngamba zao ny zavatra tiako hohanina. Ay, alefa saina mividy any an-tsena Martine. Ary efa nahalala ve ny ankizy rehetra hoe efa nody a? Ie, efa samy nafantatra daholo ka. Ay, le mahaiza mifankatia reo ankizy rehetra anaka. Zay niano mbo afatro. Enao lamatoa aoko fitaratra tsara ho an'ireo zandrinao rehetra reo. Dia apiray hatrany fianakaviana. Tena efa mezaka ane zay ro mama fa reto Selinina sy Dany reto ny tena manahirane. Sarotra mihitsy miara-miaina amin'zareo. Zao ane izy ro mama dia tsy nandona dia niary zato zaka ny lalitra aza tamin'ireny anao niditra hôpitaly reny. Tsy te efa maly ary mama fa mandreraka be zareo a. Raha zay vola tsy asiako olana fa le toe-tsainy mihitsy manahiranahy e. Zakolo dia mahasikaritra an'izany ihany. Fa ty Selinitry mihitsy no ohatra sy ny lasa mampiova andradany tahaka zaoko no fangoloka tanteraka. Ay mba tsapa mama ihany zany. Ny famaly teny amin'ny hôpitaly teny any izy Angeline. Raha matoa manahirana tsy. Ordonala mivavao azy. Zay niany mba afatra aminareo dia mifankatiava tsara. Aleo mifampivavaka mandrakariva dia miavana trany trany. Mama, ndre, fa manino ny mamy zany? Mama, ordonala, avitsy re mama aloha fa tsy mihetsika ne. Fa manino ne? Aiza hoe, mama, fa manino ianao e? Tena maty mama ry Martina, tena marine. Samy ve? Misaotra ny toba aloha nanome azy nandritra an'izay 20 taona izay e. Niaraka nydria rita amintsika tety. Mama, dia nilosanao sahaty ve zay e? Mama. Okizay ry Martina, dia ampilaza ny ankizitsika dia hanao izay taratasy rehetra. Tonga dia mba karakarao ny trano sy izay tokony halamina rehetra e. Zay no anjarany. Vahiny sy mpivahiny ihany tsika no eto an-tany e. Mandalo dia miserana. Alahatra fa tsy mpandahatra. Marina izany e. Tompony soratsika e. Izy no nanome azy dia izy koa ny naky e. Dia lasa ve ianao ry mama? Iza tsony mba hatsotsoinay eto? Aleo aloha rangamo moa dia mifogofogo fa sao dia lazainy reto fa faly amin'ny fahafatesany reniny eo a. Mama, lasa ve ianao e? Okizay fa tsy ampiverina ny maty akory ho fandatsahana ranomasy tahaka izao e. Dia iza ny elan'ny ainy farany tato? Tsy nisy nahita fa za andeha hanome sakafo maraina azy no izy efa tsy nihetsika no hitako e. Tena mba andedavy mama teny amin'ny hôpitaly zao dia hoe trondro atao laoka fa zany zao ny tiako. Vita ny adidiny e. Vita ny elan'ny tompo azy tetỳ tany. Mila miomana mandrakariva fa tsy misy ahitra eto tsika e. Ka zao e, raha pitso ny fandevenana amin'ny mama. Zay no nataontsika atao anatin'ny fera-paharato. Ndao ny lehilahy sasany manamboatra ny vatapatiny mama, dia ny sasany kosa manampy ny vehivavy mba mahana sakafo ny fokon'olona. Vita soamantsara ihany ny fandevenana amin'ny mama ka zao e. Ireo tsika efatra menadary eo miaraka ny vinato. Ny afatra navela amin'ny mama dia tsy misy afa-tsy ny hoe mifankatiava ihany. Mifankatiava tsara.
Zay no any ambety teny ny talohan'ny nahataperan'ny ainy ka andao mba ho taterahany zany re olona. Angamotsika misy miady e. Aza mitsatsiainy ka aloha ianao Radany fa eny olo Radonala. Tsy overan'izay tsoray tapotsika ary matoa mamana nafatrafatra an'izany a tena tiantsika. Okizay ny fifandrafindrafiana sy ny sisa tsy mitondra makaizy e. Ary tsy mama ihany nanafatra an'izany fa na ny tompo aza dia niteny an'izany hoe didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Ny teniko manaraka an'izany dia izao hoe ny vola lany rehetra teo a dia aleo ifampizarana hatrany ary fanazarana antsika hanao adidy sy andray andraikitra ireny fa tsy fifanerena sanatria ka zao avy ny lantsika. Namonomby ray tsika dia vary lany 3 gony. Ireo zao ny vola tsy maintsy alohantsika fa ny madinidinika moa efa vita teny atsefatsefa ny teny. Ka jereo aloha zany le famangina hanilihana an'izay vita e. Eny e, isaitsika aloha eo dia esorintsika ny fararakitra sy ny sisa e. Mila miomana positsika fa tsy io famangina io no iaterantsika andoavana ny volan'olona e. Marina mihitsy izany e. Samy manefa ny anjara no vita. Ny adidy tsy an'olon-dratsy ny fitenenana e. Isarantsika be da be ry zoky la mivady ny antoka ny chapiteau ny jiro lany rehetra teo ary ny lamba e. Fa soa fa tsy nampetohany antsika ireny. Tsy nisy ty nataony anaty kanto mantsy ireo zavatra ny tany saiko ireo. Dia misaotra betsaka izany Radonala tamin'izay vitanao rehetra izay a. Marina fa samy manana ny fahasahiranany tokoa ny tsirairay fa tena nahavita be ianao e. Misaotra betsaka anao. Tsisy isaorana izany e. Adidy farany natao tamin'ny mamy iny ary fifanampiana ihany koa ny fiainany e. Ny bokaboka mameno ny kely andilana. Fa ny tena zava-dehibe ane dia ny fifankatiavantsika e. Ny firaisan-kinantsika. Tsy voatery hoe resa-bola foana akory ny fiainana. Mety rehefa tsy manam-bola ianao afaka manolo-tanana, afaka mikarakara, afaka manoro hevitra fa tsy voatery hoe vola foana. Matetika mantsy ny antsika dia vola foana no ny fandirana hatr'izay. Ary averiko ihany ny afatry mamy mifankatiava hoy izy. Mafisy ny tenin'Andriamanitra arak'izay efa nilazaiko teo ihany koa amin'ny Jaona 7:70 ny 4:30 hoe didy vaovao hoy ny tompo no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Izany no alalan'ny olona fa mpianatra ianareo ka ny fifankatiavantsika no alalan'ny olona fa taranako mamitsika. Marina mihitsy izany e. Ary andeha hovaina le toetsaina hoe vinany dia tsy miraharaha, tsy miasa loha sy tsy miadidiny amin'ny ray aman-dreny. Zary tena menatra mihitsy ny tamin'ny zavatra nataoko tamin'ny mama. Tsapako fa nanatoetra tsy mendrika loatra teo anatrehany saingy efa maty moa izy ity. Tsy afaka nerako intsony izany fa dia hifonako eo anatrehan'Andriamanitra. Fantatro loatra ny fahadisoako e. Tsy natateraka ny tenin'Andriamanitra hoe manajany raisan'ny reninao. Marina izany zareo a. Zaho koa tao anatin'izany. Nanetsy fitiavana amin'ny mama fo ny fahavelony. Ankehitriny neniko ny fanaovana tsinitsinina azy. Mamelahana ireo mpiray tapo rehetra e. Tsapako fa betsaka koa ny zavatra tsy nety nataoko taminareo. Ary ndao marina hifankatia fa aleo ny lasa omba ny lasa e. Mifankatiava raha mbola velona olona hira ray izay. Izay fa dia ndao hifankatia e. Na raha antsika teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe mbola samoantitra. Mbola samoantitra. Ireto avy no nanomeaina ny tantara. Ny ry Amalalan'ny avo no mama Sylvain Razafindravaza no Donal. Iary lalan'i Kristy no Martine vadiny. Tina Lovana Val no Jadany. Ny Rina Lalao Estera no Céline vadiny.
Valérie Razanajatovo no Angeline Tsinjo Mampiona no Donné. Hoy ny fomba fitenisika hoe antitra mampiadikalo moa ny antitra ihany. Manana ny traikefany, manana ny anjara toerany manokana ny antitra na ireo zokiolona ireo nahazo taona ao anatin'ny fiarahamonina. Raha ny kolontsaina malagasy dia sokajiana ho isan'ireo zoky tokoa ireny ray aman-dreny ireny. Ka na ny ankizy aza tsy mahazo mihinana mialoha ny ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny ihany koa no tompon'ny fitenenana voalohany indrindra ary ajaina sy omeny toerana manokana izy ireny. Nafinaritra na tarafana an'izany fanajana ny antitra izany tamin'ny fiarahamonina malagasy fahiny. Ankehitriny kosa hita ho ny endanja sy ny anatao tsinitsinina izy ireny. Kanefa dia izy ireny no nahita masoandro hoe izy ireny no kitapon'ny finosana, izy ireny ilay fola-damosina ary mba tanora ny jiana ihany izy ireny fahiny fa efa niady lohalika na efa nanjoko na efa godro ankehitriny. Hoy ny lohatenin'ny tantarantsika izay narahana tamin'ity androany ity hoe mbola samy antitra lalam-piainan'ny zanak'olombelona ary tsy maintsy zoran'izay mateza ny fahanterana. Fa raha atao hoe mbola misy ihany koa ny fiarabana ireny mpanjaka ireny dia hirariana mihitsy izy ireny mba ho tratrantitra amin'ilay fiarabana hoe trarantitra ianao ry mpanjaka mifanatera amin'ny ambany lanitra. Dikan'izay dia rehefa voki-taona ny olona anankiray porofony fitahiana eo amin'ny fiainany izany hoe mahavoki-taona izany. Kopakopa tanana manokana ho andry bebe, ry mamabe, ry dadabe, ry mamisa ry papy ry dada sy neny efa somary lazondazony. Hoy ny filazantsika amin'ny fiteny andavanandro. Fa tao anatin'ilay tantara kosa ho ahy izay zary fahita ankehitriny be ireo taranaka izay zary manao tsinitsinina rendray aman-dreny ireny, indrindra rehefa antitra izy ireny, rehefa hoe osy izy ireny. Ary inzay moa tsy salama dia vitany sasany mihitsy azany manao toera-tsaka amin'izy ireny. Mety efa reradreraka tokoa anga ka somary bebe kisitiny, mety efa osaosa tokoa anga ka tsy mahaleo tena firy intsony fa miankin-doha amin'ny sasany. Indrindra moa araka nambara teo fa raha manana tsy fahasalamana dia azo lazaina hoe zary toeta mavesatra aza amin'ny fandraisan'ny sasany. Eta mavesatra bebe ane dia efa mandretaka eo am-pandriany, dadabe ane dia efa mamizana lava izao. Kanefa kosa tena ahitsitsika ho ataontsika lesona voalohany indrindra hoe na salama na marary na mbola matanjaka na efa osa ireny ray aman-drentsika ireny, ireny antitra ireny andeha ataontsika feno fanajana izy ireny. Ndeha hiverenana ry havako ny kolontsaina malagasy izay nitezana ny fiarahamonina fahiny tsy nanao tsinitsinina ny ray aman-dreny fa nany mandaka-rindrina azy dia nambara ho mahafaty reny be sy mahafaty ray be. Ka maika moa ankehitriny tena ny ray be sy ny ray be mihitsy ange ny dakainy reny ray aman-dreny mihitsy nomena ny titeny marary sy fantsy rehetrarehetra ity mba tsy mety kosa izy ireo aza efa mba manana ny fahosana manokana tokony mba tambitamby sy teny mamy rere olona
mba hatao amin'izy ireny. Ekena ho aho fa misy ny tsy mety izay noho ny fahosana dia mety hoe manome fahasorenana antsika nga, kanefa aoka tsy hoevezintsika anaovana tsinitsinina azy ireny. Ny lesona fahazoa izay raisintsika dia ny amin'ny didin'Andriamanitra, manajany raisiny reninao mba ho maro andro ianao. Fanajana ray aman-dreny didin'Andriamanitra, isan'ireo izay 10 nosoratana tamin'ny takela-bato teny an-tendrombohitra Sinay, fa iny raha nanome izany tamin'ny Mosesy na i Moizy Andriamanitra. Ka dia andeha re tompoko, ho feno fanajana ny ray aman-dreny mandrakarivintsika. Io tena tsy hanavahana mihitsy io, fa rehefa hoe vinanto ianao, matoa ianao nanao fanekena tamin'io vadinao io dia raha tiana mivady ny rafozana antsonjovo mandeha, ary raha ny tokony izy aza tsy izy tokony antso rafozana izany intsony, fa tena hoe rainao io, reninao io. Rehefa hoe rainy sy reny teraka amin'ny vadinao, ray sy reny ny vadinao, ka dia rainao io, reninao. Tokony tsy abegizitina ny vinanto mihitsy na itenitenenana foana reny ray na reny ny vady reny, fa samy mbola ho antitra mbola ho antitra ne toerana andalovana io. Dia misy ny sasany mahavita milaza hoe tsy ho antitra koa nga ianao io, fa ho hitako tsara ny anaovana anao. Reto zao hoe andalovan'ny rehetra le fahanterana, raha sitrapon'ny tompo araka ny voafahatra ho fiainany tsirairay avy, irariana sy tsofan-dranony rehetra mba ho lava andro iainana. Ka izay hoe mba andeha atao tsara ny fiarahamonina amin'ny be antitra. Ary anareo antitra kosa, ninina reto ninina mety zava-makarary fo sy makarary andoha ataon'ireo manodidina anao, mety sy rarahiny sasany ianao, mety anaovany sasany tsipi-baolina fotsiny dia maketsy makeroa ifanjanany hafa, tsisy manome vola intsony nefa efa tsy miasa ihany koa, dia na dia izay zavatra mba ilaina kely faran'izay madinika aza dia toa tena angata anatiny mafy dia mafy ery, aza atao mampalahelo anao re izany. Atolory an'Andriamanitra ny fonao ao anatin'izao masoandro efa iva miaiva izao. Ka ny tenin'ny tompo izay zaraiko aminareo izay efa nahazo taona hankahery anareo, na ho an'ny lehilahy izany na ho an'ny vehivavy izany, dia izao hoe le hitantsika le ao amin'ny Isaia 9:7 ny andiny 4, na dia mandra-pantitrareo azy dia tsy miova, ary mandra-pofotsory volonareo dia izao ihany no hisahirana mitondra anareo. Izany nanao ka izao ihany no hitrotro an'Andriamanitra ianao hoe izy no hisahana sy karakara ny aminao manontolo. Mankasitraka indrindra tompoko ny safidy ity radio vaovao masoa ity, ary nanaraka ny fandarana Baiboly sy kolontsaina niarahanao tamin'ny mpankafian'i Kristy. Ho an'Andriamanitra rery ihany no voninahitra, aza-tinoana alahady 24 aprily, fotoanantsika antsehatra eny amin'ny Aumônerie Betesda FGKM Betesda Anjanamasina amin'ny 2 ora tolakandro. Mandra-pione Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina, fandaharana eto amin'ny radio vaovao masoa, atolotry ny mpankafia Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidia ampianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy.
Kolosianina toko 2:9. Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina.